Mandidina an'izay vaovao sosialim-bahoaka izay ihany tokantragno 2.7 sy 900 sy 5 sy 9 andro vita fanisagna mikasiky ny kere ao Ambovombe ndraiky Amboasary Atsimo. Ny tafiky indro nanao ny fanisagna tany Ampotony fa ny ministerany postra sy fifandraisan-davitra andro minday ny fanadihadina sy angom-baovao mba ho avy ho numerika ny anty nitsidiky ny mpiara-mombonantoky teny Andranoro indro délégationna boka amin'ny ministerany postra Lemana Élysée sy Rodriguez Afmaly. Kere data application web milaza amin'ny antsipiriany mombamomba ny tokantrano sy sambatan'olona ianjadiny kere any atsimony Madagasikara. Ny tafika no miantsoroka ny fanisana atao hoe ny fotony. Fandaritsaka fotsy moa zany no azo amin'izay recensement zay fa misy karazana volet maromaro anisan'izany ny tsy fanjariana amin'ny rano, ny sécurité, ny fahasalamana tafiditra ao anatin'io recensement ataon'ny miaramila daholo. Hatreto dia efa mandroso ny asa manodidina eo amin'ny 9.7 eo ny tokantrano efa recensé voaisa izany amin'ny en détail. Ministeran'ny postra sy fifandraisan-davitra no mitarika ny mpiara-miombonantoka aminy ahafahana mikirakira ara nomerika ny angona nataon'ny tafika. Anisan'ny mampiavaka ny application izay napetraka tamin'ity Crédit Data dia efa misy ihany koa ny extension mobile na amin'ny tablette ao anatin'ny sehatry ny digitalisation na numérisation ihany le sehatra mba ahafahana miala amin'ny resaka taratasy. Izy io application web misy partenaire spécifique afaka menany accès aminazy izay manana afaka zany consulter an'le données. 3 arivo isan'andro ny fisy voavadika nomerika ao amin'ny banky angona na base de données sahan'ny orinasa 4 miara-miombonantoka amin'ny ministeran'ny postra sy fifandraisan-davitra, ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny fampidirana angom-baovao momba ny kere ao amin'ny logiciel Kere Data. Et chaque société met entre 5 et 6 agents par jour sur le traitement, ce qui permet d'avoir entre 20 et 24 agents en simultané sur le traitement de ces fiches. Il y a des équipes qui vont se relayer pour commencer par diminuer l'encours de fiches qu'il y avait actuellement et puis ensuite pouvoir traiter au fur et à mesure les fiches qui nous ont été remises pour qu'on puisse donner et alimenter la base de données en temps et en heure. Ny vokatra recensement zay am'izay rehefa avy eo no entina zany anaovana ny fizarana sakafo atao amin'ny Caravane du Sud ankehitriny zany. Tsy fanisana fokon'olona ihany fa natao hitantanana sy handrindrana ny fitsinjarana fanampiana azo ho an'ny kere ihany koa ny Kere Data mba ahafahana manao fanisana amin'ny endriny 700 degré.